raha maniry ariva afaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 6 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any Antaninarenina, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo. Mirabantsika rehetra aminaran'i Jesosy, salama daholo ve? Faly ve ianao aloha androany? So dia efa fahazarana ny atongavanao hoe. Raha vao fahazarana ny atongavanao, maty antoka ianao. Lazao kely namanao raha vao fahazarana ny atongavanao, maty antoka ianao. Hitanao anatina fiarahana miaraka amin'ny Tompo dia ao no misy ny fifaliana. Misy teny izay ny amin'ny testamenta taloha hoe faly aho raha hoy izy ireo tamiko hoe andeha tsika ho any an-tranon'i Jehovah. Tany amin'ny testamenta taloha zany. Aloha tsy afeniko anareo fa gaga mihitsy ahako ny amin'ny fivoriam-bavaka sasany izay malokendrika daholo manomboka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Inona ary ny ale ao raha malokendrika? Inona ary ny ale ao raha hitoloko? Le fivoriam-bavaka efa mampitoloko le feoeniko mbola mavesatra hieno mihitsy ny any anatiny any mavesatra le fanamafisam-peo mitsaitsaika tena ohatra manafosafo mihitsy dodo dodo. Tsy aloha hoe miala sasatra any an-trano fa rehefa hiaraka rehefa hanompo an'Andriamanitra any aloha tena tsapa le fifaliany. Amen. Raha vao tsy tsapanao zany zavatra zany tena milazanao misiseo amin'ny Tompo mihitsiny. Ny fifaliantsika tsy tokony hiankina amin'izana amin'iza fa tena anao sy ny Tompo mihitsiny. Rehefa misotro ao aminy ianao dia misotro fifaliana. Hitanao io rano io misy composition be dia be ao anatin'izy io. Misy zavatra be dia be ao, misy za tsy mahay momba ny rano, tsy mahay fizika, tsy mahay chimia, fa misy zavatra be dia be ao anatin'io rano io zany. Dia mety misy potassium ao, mety misy tonontonoko fatany any, aza itsy ahako hoe diso zany. Mety misy calcium ao, mety misy zavatra tsy fantatro rehetra ao. Fa rehefa misotro an'le rano ianao dia tafiditra ny anatin'ny vatanao any daholo le rehetrarehetra ny tononoko teo. Nazary tsy matadidy hoe inona avy izy teo. Fa tafiditra ny anatinao any daholo. Dia ohatran'izay ihany koa ny fiarahana amin'Andriamanitra, ny fiarahana amin'ny Jesosy Kristy. Rehefa misotro ao aminy ianao dia miara-miditra amin'ny fotoana anankiray en même temps ny zavatra rehetrarehetra. Miara-miditra ao aminao ny fifaliana, ny fiadanana, ny fitsaharana, ny zavatra rehetrarehetra dia tokony ho izany no iainantsika ao anatina tontolo fanompoana an'Andriamanitra. Amen. Dia manonona ny fiadanan'ny Tompo koa amintsika manaraka amin'ny tambazotra amin'ity androany ity. Ifampizara ny afatra ny Tompo indray tsika androany dia arak'izay teny izay dia fifampizarana ny ataontsika an'io. Tsy expérience za tsy manana expérience zaraina aminao. Ny fiarahana amin'Andriamanitra tsisy expérience zany. Tsisy hoe teto any nandeha dia rehefa ahodin'ny Tompo ny lalana dia miverina eto amin'ity teboka ity dia mbola hitoy eo ihany. Fa androany mety any ny lalana fa raha pitsondray miverina eto ihany averin'ny Tompo eto dia ozy hoe ahatsindray raha afaka pitso sainy mitsambikina miakatra amin'ny tababolana, sainy mitsambikina midina, tsy fantatra zay fomba fanaony eo. Fa zay ny fiarahana amin'Andriamanitra tsisy expérience mba hietry daholo ny tsirairay avy dia samy hiaino daholo, samy tady ny Tompo amin'ny fony rehetra. Amen. Ndao tsika hiresaka androantsika hifampitohy amin'ny afatra tamin'ny heriny. Resaka inona tamin'ny heriny ho an'izay matadidy. Nareo rehefa miteny dia mitenena tsara fa tsy mody migongonona tsy fantatra ao. Didy vaovao. Tianao le didy vaovao. Amen. Ok ary Tesalonianina faharoa toko telo andiny fahenina ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Toy izao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika. Ary mandidy anareo zahay ry rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika mba hialanareo amin'ny rahalahy rehetra zay tsy mitoetra tsara ka tsy manaraka fampianarana na tolotra izay noraisiny taminay, fa ny tenanareo mahalala izay tokony ianaranareo anay, fa nitoetra tsara teo aminareo izahay ary tsy ninana foana zay hanin'ny olona fa ny asandreo manalina tamin'ny fikelezanaina sy ny fisasarana mba tsy havakitratra na dia ray akory azy
aminareo sy noho ny tsy hanananay fahefana nefa fa mba hatolotray aminareo fianarana ny tenanay. Amen. Fa fony mbola teo aminareo azy izahay dia nandidy anareo hoe raha misy tsy mety miasa dia aoka izy tsy hinana. Fa renareo fa renay fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara ka tsy miasa akory fa mivezivezy foana mirarany en'olona. Ary zay manao toy izany dia didinay sy anarinay ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo mba hiasa tsara amin'ny fiadanana ka inana zay azy ihany. Fa ianareo ry rahalahy azaketraka amin'ny fanaovan-tsoa. Amen. Ary raha misy olona tsy manaiky ny teninay amin'ity epistily ity dia mario zany olona zany ka aza mikambana aminy mba hamenatra azy. Nefa aza tao fahavalo izy fa hanary toy ny rahalahy. Ary ny tompo fiadanana ny anome anareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ho aminareo aminareo rehetra ny eny tompo. Amen. Apetsika kely Romanina toko 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 3 izany. Fa isika zay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemeny malemy ka tsy hitady zay hafaly ny tenantsika ihany. Aoka isika rehetra averiko kely to araka mamaky mihitsy amin'ny farany. Aoka isika rehetra samy hitady zay hafaly ny namantsika amin'izay asoa sy hampandroso azy. Fa Kristy aza tsy nitady zay hafaly ny tenany. Amen. Amen. Ity afatry tia dia ozy ako teo hoe mbola toyany tamin'ny heriny ihany izy tia mba hipetraka tsara ny équilibre na ny fifandanjakery eo amin'ny tontolon'ny filazantsara sy eo amin'ny tontolon'ny fanomponan'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana. Tamin'ny herintsika dia niresaka zavatra toy izao hoe ny didy amandalana tany amin'ny testamenta taloha dia nomena daholo. Fa rehefa ngadona ny fotoana izay akatoko ny fahafatesan'i Jesosy talohany mbola velona aloha Jesosy teto ambony tany dia zao ny afany tamin'ny olona hoe mikasika ny fariseo io zany eo amin'izay hitoerany Mosesy sy ny mpaminany ozy izy no hitoeran'ny fariseo. Dia zany hoe amin'izay hitoerany Mosesy sy ny mpaminany zany dia eo ampitarika ara-panahy. Koa amin'izany ozy izy zay rehetra andidina anareo dia atovy fa aza mba manao tahaka azy. Zany hoe tamin'ny vanim-potoana izay mbola nahaveloman'i Jesosy dia ny baiko an'i Jesosy ho an'ny olona dia tsy ny andany lalàna fa zay didin'ny fariseo sy ny mpanorad-dalàna anareo rehetra atovy daholo. Fa rehefa tonga amin'izay ny vanim-potoana anankiray melohan'ny hafaty azy. Jaunina 17 izy mivavaka ho an'ny mpianatra. Reo jaunareo mantsy mifanakaiky kely daholo reo vanim-potoana reo fa tsy vanim-potoana lavitra be. Fa manomboka 14 manomboka 13 izy dia efa madiva ho faty amin'izay dia efa manafatrafatra ny mpianatra. Zao amin'izay ny didy vaovao zay apetrako aminareo. Iala. Ka rehefa ialako raha ihany sisa ny didy omeko anareo. Ifankatiavanareo. Eny, aoka tahaka ny tiavako anareo no ifankatiavanareo kosa. Dia miveriny ny apôstôly Paoly miaraka amin'ny fampianarana tao amin'ny bokin'ny Korintiana voalohany toko 5. Zay nivakitsika tamin'ny heriny ihany koa. Zay milaza fa za dia teo amin'izay manana lalàna tonga tahaka azy ireo. Fa teo amin'izay tsy manana lalàna tonga tahaka azy ireo ihany koa na dia tsy mba ambany na dia manana na dia ho ambany lalàny Kristy aza. Dia ozy tsika hoe ny lalàny Kristy dia mitovy amin'ilay didy vaovao ihany zay nomeny ny fankatiavantsika. Eny aoka tahaka ny tiavany atsika no ifankatiavantsika koa. Io resaka fiangonana iny efa raha lasana bavy misy équilibre matanjaka be mihitsy izy io satria tao anatin'ny apôstôly teo anivon'ny fiangonan'ny apôstôly dia tena sady misy fitiavana tena matanjaka be fa misy fifananarana matanjaka be ihany koa.
jereo tsara l'équilibre tena hoe za osy Paoly vonina nolotra ny fiainako, za osy Jaune dia miresaka aminareo hoe i Kristy maty ho atsika, tsika koa tokony vonina nolotra ny aintsika ho an'ny rahalahy. Fa le fifandanjakery eo anatrelilay fitiavana matanjaka be izay tetsy andaniny vonina nolotra ny fananany ihany koa, mba ahafahany hafa mihinana, mba ahafahany hafa mandray, dia misy fifandanjakery matanjaka be ihany koa eo amin'ny fifampitaizana sy ny fifampitondrana. Ka mitondra amin'ilay fampianarana izay novakiantsika tao amin'ny Tesaloniana 2:7 izay novakiantsika teo hoe raha misy rahalahy ozy izy ilay izy teo. Mandidy anareo zay ozy izy rahalahy minaran'i Jesosy tompontsika mba hialanareo amin'ny rahalahy rehetra tsy mitoetra tsara. Zany hoe le tontolona fanompoana zany tena tsisy trasina fiatsaram-belatsy mihitsy, fa ny fitiavana aseho mibaribary ary ny zavatra tsy mety aseho mibaribary. Tsy mitovy mihitsy amin'ny fiainana izay iainantsika izay teo ambany vahon'ny tandrefana, izay ny fitiavana miafinafina dia ny fifananarana koa miafinafina, dia lasa miaina sy manjaka ny fiatsaram-belatsy. Fa ao anatina tontolona fanompoana izay tian'Andriamanitra iainantsika dia tahaka ny hamafy sy ny halehiben'ny fitiavana no hamafy sy ny halehiben'ny fifampitondrana ihany koa. Ao anatina fanompoana zany zavatra zany zao tsy mahazatra antsika mihitsy hoe tena milaza sy mahitsy sy mazava tahaka izany hoe miala amin'ny rahalahy rehetrarehetra izay tsy miorina tsara, izay rehetra manao tao foana miala tonga dia misitaka mihitsy. Sisy Paoly ndre mandeha hoe efa reko fa misy fifampiandaniana, misy fisitahana eo aminareo. Zany zavatra zany ozy izy dia tsy maintsy misy mba ahitana an'izay tena miorina marina. Zany hoe teo amin'izy ireo zany tena tsy nisy mihitsy miferahana amin'ny ray tsy kombakomba amin'ny zavatra tsy mety, fa zay mety dia raha mifaly, zay le hoe miara-mifaly amin'ny fahamarinana, fa tsy miara-mifaly amin'ny tsy fahamarinana kosa. Tamin'ny herintsika fampizara tahaka izao hoe isika dia mila fankataty ny fahalemen'ny hafa. Le fahalemena lazainy eto dia tsy le fahalemena kolotsaina izay nomena antsika, fa ny fahalemena mantsy ny kolotsaina izay azontsika dia zao hoe nisy olona nijangajanga dia tratra ny fahalemena izy rahalahy, fa tsy fahalemena zany zavatra zany, fa le fahalemena izay resahan'ny tenin'Andriamanitra dia ohatran'le Romanina 5:12 teo ohatra. Misy olona ozy izy ny anankiray mihinana ny zavatra rehetra, fa ny anankiray mihinana zava-maniry fotsiny ihany. Ny anankiray manompo an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, ny anankiray andro ray ihany. Ny anankiray fahalemena anisan'ny zavatra mety mitranga ao anatina tontolona fanompoana. Dia ny déséquilibre ny anankiray manana, dia ny anankiray mety tsy dia manana. Fa ao anatin'izany ny zavatra sitrapon'Andriamanitra dia tsy ny fiatahatahana, fa ny fandraisana ny tsirairay avy, satria isika rehetra dia momba ny tenan'i Kristy avokoa. Zao zavatra mila fantatritsika mikasika ny fandraisana izay nataontsika tamin'ny herinandro iny sy ny zavatra izay nataon'i Jesosy Kristy. Fa teo amin'io azo fijaliana io dia le olombelona izay ny saratsara ny fahotana. Fahotana nge nampatonga antsika ny saratsaraka io. Ny fahotana ny nampatonga ny olona misy manana dia misy mahantra, le toe-poso toe-tsaina mihitsy dia manavakavaka. Fahotana daholo zany. Fa rehefa nomboana teo amin'ny azo fijaliana dia teo ny nampiraisana antsika rehetra. Dia ozy izy Paoly milaza tsy misy jiosy gentilisa intsony, tsy misy andevo sy tsy andevo, ary tsy misy lasy vavy. Zay tsy misy lasy vavy zay misy manolana le fampianarana. Zay vehivavy te hitondra tokantrano dia mamoaka verset, io ozy izy Paoly, tsy misy lasy vavy io ny fa mitovy ao amin'ny Kristy. Tsy zay io, fa tontolona famonjeny ny resahany. Isika miara-manompo an'Andriamanitra tena ampiraisina ho iray, ka izaho izay manana ny kolotsaiko. Eto amintsika eto Madagasikara mbola misy zavatra mifampisaratsaraka be dehibe ohatran'izany. Ny samy merina dia any, samy anenindrana dia any, samy besileo, samy aoto aby izy rehetra.
fa ho amin'ny Kristy zany zavatra zany rava daholo fa iray ihany izy rehetrarehetra. Le culture tena manavakavaka mihitsy manomboka mahita le anankiray ozy izy tsika zao tamin'ny heriny hoe misy karazany eny tontolo mpanimpony ao anatina fiangonana. Misy anankiray somary mengetsangetsana ny filazantsika azy miaraka eo ohatra miaraka amin'ny sakafo. Ny anazy variny a tapaka sotro be loka eo rehefa mihinana izy a fourchette ny hinanany azy tsaingotsaingoka kely eo fotsiny izy. Ny anankiray indray a vary efa mila ray sopiera rehefa mihinana izy tonga dia any ohatran'ny mangady tany ny fihinanany azy miaraka amin'ilay sotro vita malagasy somatsara tsy mangirana iny fa tonga dia aluminium mangoda be zay any vavany misokatra be. Mahita an'izay amin'izay le anankiray dia lasa izy misitaka dia mitady an'le mitovitovy aminy fa tsy mety amin'ity misanaka vava be ty. Le misanaka vava be koa mahita an'le anankiray mengetsangetsana miaraka amin'ny fourchette rehefa miresaka dia ohatra miroulière kely zay izy rala tainy Jesosy rala tsy mety amin'io. Lasa izy mitady an'le misanaka vava miaraka aminy ty mety amiko ty tonga dia maka saosy tonga dia le vary be menaka tavikena mandihy be ny eo amin'ny vilian'izy rola miady tsara ny resaka dia ahoana rala ho any ambanivohitra aizany ambanivohitra reo misy ny fisarahana satria tsy mifampisupporter le fahalemena daholo reny zavatra reny fahalemena ho amin'ny nofo daholo fa ny zavatra ampianarin'ny Kristy atsika nampiraisina isika ary tsy tokony voasaraka izany zavatra zany fa tokony mahita amin'izay an'izay fomba ifamenona sy fampitatana. Rehefa hitako fa misy tsy mety ny fomba fanaony rahalahy anankiray ohatra zany zao hoe noho ny amin'ilay tsy fitovian'ilay fifampitaizana dia ny anankiray mety tsy mahay loatra ny fomba tsy mahalala fomba ho isika dia ny sitrapon'Andriamanitra tsy ny etahako aminy fa ny fananarako aminy ifanoroana am-pitiavana. Hoy izy ilay tenin'Andriamanitra izay nivakiantsika teo amin'ny Romana 10:10 hoe aoka ny tsiraray afo samy hitady izay hampandroso. Ny problema mantsy ao anatin'ilay izy raha lasaina bavy rehefa misy ny déséquilibre dia le olona indraindray lasa mitady isy olona mpanararoatra ao anatina tontolo anankiray. Ohatra zany zao rehefa manomboka misy vola ohatra atokana tsika zao manao an'izay ho an'izay tsy mahafantatra dia eo am-pivoahana misy an'izay zavatra zay misy fanatazan-drakitra eo alatsaka ho fifanampiana rehefa misy ny problema rehefa misy ny atsatro rehefa misy ny tsy maintsy atao dia apetraka ao ilay izy. Fa rehefa ny olona no tsy araka sitrapon'Andriamanitra ary zay ty tondrony ny apôstôly Paoly ity dia misy olona mpanararoatra amin'izay ao anatin'ilay izy. Dia zao ny lazain'i Paoly zay ozy izy efa nanafatra taminareo zay tsy mety miasa aoka izy tsy hinana fa ifarianay amina fa ao aminareo misy olona mandehandeha fotsiny zany hoe misy fetsifetsy zany ao hoe eto zany ty misy volam-pikambanana dia misy sakafo ianao ohatr'izany mandehandeha fotsiny raha namana tonga ao foana izy fa fatava misy sakafo ato ka tamin'izany misy ny fotoam-bavaka isan'andro dia maheno an'ilay filazantsara mody manao amena amena ny sainy amin'io fa pity poisson saucisse indray loka ao amena halleloia. Tena manafatra amin'izay ny apôstôly Paoly zay raha lahy tsy miorina tsara zay mantsy ny dikan'ity tsy miorina tsara ty misy olona be calcul ao anatin'ilay izy dia lasa vesatra ho an'ny sasany dia lasa manahirana ny hafa lasa andeferana foana fa ny tontolo fanomponan'Andriamanitra raha lasiana bavy dia misy ny fifandeferana misy ny fifampitondrana fa tsy le anankiray andeferana foana dia lasa vesatra. Dia ozy izy Paoly zahay ie manao démonstration eo anatrehanareo fa zahay mpitarika anareo dia tsy manararoatra ninninina aminareo na dia zoanay ary zany zon'ny mpitarika zon'ny mpitory filazantsara zay le fa resantsika tsy fantatro tsony amam-bolana maro lasa ny resaka hoe aza mameny vavany omby mively vary ny omby va ny ahian'Andriamanitra sa izahay ozy izy ny apôstôly Paoly sa zay tsy mba manana zo tahaka andrikefasy
hitondra vady sy ihinana n'izay zavatra misy ao anatin'ny fiarahantsika fa zay tsy manao an'izany ozy izy mba tsy hana fitohina na iza na izy. Ny tontolo fanomponan'Andriamanitra raha lasana bavy eo anivo fiangonana dia fitediavana izay ampandroso ny tsirairay avy, tsy fandeferana eo anatrehan'le malemy ihany sy le tsy mavita fa le malemy ihany koa mandefitra eo anatrehany hafa mampietry ny ampopony rehetrarehetra. Zay mifampiresantsika tamin'ny eny io samy manana ny kolotsaina eo ny olona mangina be, eo ny olona be resaka. Fa le mangina be mila mandefitra amin'le be resaka dia mandray azy arak'izay mabe resaka azy zay. Ary le be resaka mila mandefitra le mangina be, mila manompo azy. Isika tsirairay avy dia mpanompo ny tsirairay avy ary mitady izay afaly sy ampandroso ny tsirairay avy. Amena. Fa ny zava-misy ao anatina tontolona fiangonana androany zany ny fifampizarantsika tena ikasena mihitsy, tsy vaky ny ray manao io satria malao be nataon'ny fiarahamonina io zavatra io sy ny foronina sy ny volavolaina atao anatin'ny tontolo. Fa rehefa manaiky ny fotsika fa nampiraisinao amin'ny Kristy isika ary zay ny voafilazantsara antsika. Amen. Nampiraisinao amin'ny Kristy isika, nitepoka voalohany hoy isika za iray amin'ny Kristy. Voasaika olon'olona ako Jesosy tiako ianao, tiako ianao, tiako ianao. Ozy Jesosy misy phase 2 le izy. Nampiraisina tamin'ireo rahalahy reo koa ianao. Aiza kosa Tompo, ianange manahirana be. Tendakanina be mihitsy. Ay rehefa tendakanina izy ampianaro amin'ny fitiavana izy. Ay tsy eo amin'ny fitiavana izy. Aiza koa nitsy an'izany. Manahirana be fa nitsy zany. Aneho fitiavana izy. Ifampizarao izy, tambatambazo izy, meo teny mamy izy. Jesosy eo mahafinaritra be tena iraitsika sy ianao iraitsika fianao koa iray amin'ny anina. Iny bonaika be iny ve iny be tsy mite miavinavina ne iny aneho fitiavana izy, ay tsy ho ampitiavana izy. Zany zavatra zany tsy mety amintsika zany, tsy mety. Fa ny amintsika ao nama le fomba fiteny rehefa anao examen, chacun pour soi et Dieu pour tous, zay ny mety amintsika. Fa fomba fitenin'olombelona zany, fa tsy nampianarin'i Jesosy zany. Raha misy miteny zay ny ao amin'ny baiboly meo ary efa veo. Fa nahitady mandra-piavin'i Jesosy iny amin'ny raha lanitra ary ianao tsy ahitan'izany chacun pour soi et Dieu pour tous zany ao anatin'ny baiboly. Fa isika rehetra dia momba ny tenan'i Kristy ary fampitatany, tsisy tia noverina dia ray ary. Ny équilibren'izy io zay ako teo tena napetraka Andriamanitra mihitsy ny hoe itsika mifankatia fa isika ihany koa tena mijoro mihitsy ary tena napetraky ny apôstôly Paoly mihitsy ny hoe rehefa misy olona, rehefa misy rahalahy tsy miorina tsara tonga dia mijoro mihitsy hoe tsy zay, tsy zany. Tsy miorina tsara ny fampianarana zay omenay, tsy zany. Tonga dia misy tay ianareo aminy. Dia nefa ozy izy azo atao fahavalo izy, tsero tsara mihitsy le izy rahalahy foana izy. Fa rahalahy tsy miorina tsara dia mila piorenina izy, mila ahitsy izy, mila tenenina izy. Fa tsy hisy tahana fotsiny dia atao fahavalo. Ty zany tena toe-po mihitsy ny tena ravan'Andriamanitra mihitsy amin'ilay fomba fanaon'olombelona rehetrarehetra izay tsy mazavazava saina sy tsy mazava eo amin'ny fitenenana. Fa raha misy tokony tenenana dia ambomboarina, dia avy eo le ambomboarina tsy azo le mpiaina ka le langazy tsy mitovy. Ny anankiray ny langazy iray tonga dia mahitsy be rehefa a dia a, ny anankiray rehefa miteny tonga dia tsy azo le ray. Inona ary zany zany a zany sa tonga dia tsory ny marina. Fa ny fiarahana amin'ny Tompo tena misy mihitsy an'izany fifampitondrana zany ary misy ny fifanompoana. Ary rehefa misy ao anatin'ny foniny tsirairay avy izay mifanompo izay, rehefa atao poko fa za mpanomponareo tsirairay avy, ary rehefa ho amponareo fa ianareo dia mpanompoko, ary ianareo dia mpanompo n'ilay akavisy akavananareo, dia tsy misy olona itsony mitady profit, mitady tombony manokana ho an'ny tenany, mitady andeferana lava, mitady ho ampiana lava, mitady ho avotana lava, mitady ho entina mbavaka lava. Ao anatina tontolona fanompoana nge misy an'izany karazan'olona sa tsisy an'izany ozy nareo. Ary toe-po mihitsy le izy
manaraksika mbola iresaka zavatra be deabe fa miverina sahady an'lay zavatra nyresako tamin'ny heriny hoe ny filazantsara c'est donner et pas recevoir. Tsy resaka manome, tsy resaka mandray ny filazantsara. Ka isaky ny tonga dia inandray no azoko androany, inandray no men'ny tompo androany, inandray no andran'izao, tompo omeo an'izao, tompo ataovy an'izao, tompo ataovy an'izao. Fa mamanontany tena anao, inandray no meko ny hafa androany, inandray ny ampifaly. Zay ngely ny tenenin'ny tenin'Andriamanitra teo, sa tsy niara-namaky an'izay tsika teo. Romana 5:20 aoka samy hitady izay hampandroso ny hafa fa tsy hampandroso ny tenany. Fa mahatonga ny olona raha lasianabavy isaky mihetsika tsy tafaorina mihitsy satria izy mitady ny an'ny tenany foana. Tsy manana aka, tsy nahazo an'izao aka, tsy ohatran'izao aka, za foana. Fa rehefa mitady izay hampandroso ny hafa isika ary ny hafa mitady izay hampandroso atsika, dia misy fifandanjakery, dia tsisy very eny ampandehanana izany. Rehefa misy malahelo tonga dia mifony eo anatrehan'ny rahalahy mifoana rahalahy. Zay nginy atao hoe mitady izay hafaly ny hafa e. Fa mahatonga le olona efa manao fahadisoana mbola diana fanina fotsiny amohana verse samy mamela ny heloko ny namany avy. Aza fampatana lahelo ianareo raha vao mitady isy teniteny zany hoe ana dia efa samy mamela ny heloko ny namany avy rahalahy. Fa tsy zany nginy atao hoe mitady izay hafaly ny hafa e. Fa ny atao hoe mitady izay hafaly ny hafa, nanao tsy mety tamin'ny rahalahy koa, na nafotoana azy na tezitra azy nampalahelo azy ary tsy ny rahalahy irery ihany fa ny ao anatin'ny tokantrano ihany koa nampalahelo azy manatona dia mialatsiny mifoana. Tamin'izay tonga teto tary zay avalo sasa fotoana latsaka fatelo zay vao tonga vao niditra za mihitsy ny nampianarin'ny tompo voalohany, ianao mila mifony ianao fona amin'reto olona miandry reto fona tompoko fatary zay mialatsiny indrindra. Mietry ny filazantsara dia fietrena fanompoana ny hafa. Misy ilay fampianarana ny men'i Jesosy Kristy iny mikasika ny fanasa-tongotra. Izy iny misy fiangonana manaraka ilay izy araka bakiteny. Zay efa nanao tato findre mandeha ihany efa ela be tamin'ny 2015 vita fifadikanina dia sasana daholo ny tongotry ny olona rehetra. Fa ny problema le izy tsy maninona azo atao fa le toe-po mihitsy ny hoe azonao ve ny dikan'izay toe-po manasa tongotra zay. Sady nietreretinao hoe ny fanetretena dia fanasako ny tongotra ty raha totro voanjobory be ty sasako ty. Misy fofopofony izy zany tompo fa manetry tena sasako ampitiavana. Le toe-pony izy iny inge tsy zay tsy le resaka hoe sasana inge vao sasa foana nanao na tsy anao mody izy dia sasana iny fa tsy hoe maloto fa taty sasako. Fa le toe-po mihitsy tena le hoe mietry eo anatrehan'le rahalahy ary milaza amin'le rahalahy fa za dia mpanomponao. Rehefa mpanomponao tsy hitady izay hanafotoana anao sa tsy zany. Ary zay ny afatra io ifandanjan'ilay afatra tamin'ny heriny hoe aoka tahaka ny tiavako anareo. Ary zay nampianaran'i Jesosy, raha za zay ataonareo tompo azy manasa ny tongotrareo, maika fa ianareo tsy tokony fanasa-tongotra fa rehefa mipetraka ny toe-po tahak'izay eo anivon'ny fiangonana raha lasianabavy, tsy misy ny fitokotokoana, tsy misy ny misiosio sy manita-dresaka. Fa na misy ary zany zavatra zany dia ozy izy ny apôstôly Paoly mananatra ao anatin'ilay izy. Raha misy zavatra ohatr' izany mifanitsy, rehefa tsy mety ny ahitsy misitaka. Ity fety raharam-piangonana ity tena hafa mihitsy ty, tsy araka ny fieverantsika azy mihitsy, fa ny kolontsaina azotsika ho tena hafa ihany koa. Tsy ho fanaraka amin'ilay tenin'Andriamanitra. Fa ny tenin'Andriamanitra tena hafa mihitsy, ny zavatra rehetra mazava daholo. Zany natonga amin'ny Paoly tena eo anatrehan'ny Kefasy izay mpitondra fiangonana tany Jerosalema, Petera zany Kefasy zany. Rehefa hitako izy fa nanatsiny Petera, tsangana teo anatrehan'ny olona tena nanatra azy mason'ny olona. Fa le mpitarika fiangonana Kefasy, ianao izay tena jiosy ary manao fanaon-jentilisa,
ahoana ny eritreretanao anaovan'ny jiosy anaovan'ny jentilisa zay fanaon'ny jiosy ihany koa menatra mihitsy petera nanaovan'ny paoly azy fa zany le fifampitondrany lay fitiavana ny équivalence zay misy fitiavana be deaibe afafy a fa ny problema mantsiny a io mizanantsika io a mitonga ilaila foana dika le hoe mitonga ilaila zany ny ilany fotsiny ihany ny ilany fotsiny ihany misy olona zany mananatra fa de mananatra ihany ny ainy atao izy tsy mahay manome fitiavana zany ary izy tsy manome fitiavana fa rehefa tonga amin'ny fotoana nanarana avy izy miaraka amin'ny angatsy ny arona ry rahalahy zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ozy izy Jesosy hoe fa raha nytaniny izy ary taiza tamin'ny fotoana oviana rahalahy no mba naneho fitiavana ny olona lazainao ozy izy Jesosy hoe io mangina fotsiny izy angamotsika asantsika ny zavatra rehetra fa zarazarainao samihafa fanomezam-pahasoavana ka ny amanokana zany le mananatra ny any tena ny etsona tsy zany ny équilibre de l'église fa manome fitiavana de mifanitsy de manome fitiavana mifampivavaka fampitondra fampitatana mifanampy amin'ny fotoana zay ilana zany ary tsy misy mifanavaka vana fa rehefa misy ny tokony ahitsy de isika tokony anaiky an'izany zavatra zany za tena resako mihitsy ny eto masonareo za talohaloha tsy mety amiko le ahitsy ohatra mangaina ohatra misy sueur froide zany ozy izy vazaha rehefa ahitsy ohatra ny tehiteny hoe rahalahy zange pastery tsy azonao an-tsaina ve zany pastera fa maninona no ahitsinao fa teoriana tena anariny tenin'Andriamanitra Andriamanitra ny mananatra sy manitsy fa eo amin'io tenany Kristy io de natao isika hitovy ary fanompo tsy misy mitady profit tombotsoa ho an'ny tenany tsy misy manararoatra na inona na inona tsy misy manao zay avakitratra ny hafa mavakitratra ny hafa ny olona anankiray rehefa misy mifanararotana sa tsy zay fandeha le izy de za mba tsy ozy izy Paoly zay mba tsy avakitratra ny hafa de ny tanana ihany ny esanay zay efa manana zony amin'izany a raha ohatra ka ny fihinanako hanina no mana fotoana ny rahalahiko tsy mihinana n'io akory a zany hoe raha misy ny fotoana iarahana manao zavatra tsy mitady zay ho ay ako ka za nge sahirany ka zay nge tsy miasy zay mampatonga anay maka zay mampatonga anay mangataka zay mampatonga anay ohatran'izao fa tena mitady mihitsy hoe sao de mana fotoana ny hafa aloha ty za ty sao de tsy mety aloha zany tanao ohatra ny olona mpifakaty ny olona rehefa mbola fakaty a raha fampitondra zany ny anatina hôtely ohatra na restaurant de eo le sakafo de rehefa eo le sakafo de hoany kia izy anankiray de izy izy nyray mamala hoano foko hoanao hoanao eo le izy impolo tsisy samihinana fehivany faraka ambolo eny arendry koa zany hoaniko fa mangatsika le izy fa rehefa mandeha ny andro sy ny fotoana tsisy akiera tsony fa mety vavaka ary ny anankiray fa nanjavona le ny edivana taloha hoe hoano vitany amen lasaiza le izy teo na me miena miandalana taloha indraiky eo amin'ny faraiky ambiny folo zay vao misy mihinana heritaona ny erahany eo amin'ny faefatra efa nihinana le ray ary tsy naposiko izany amin'ny manaraka tonga de hoaniko tsy hanao tsony hoe hoano ny équilibre ty amina tontolona fanimpona tena tokony ohatran'izany mihitsy hoe za mafoy ho anao de ozy ianao alefaso pastera na amin'le rahalahy ihany koa fa tsy amin'ny pastera ihany ny mpino mantsy manana relation mahafinaritra be amin'ny pasterany fa amin'le rahalahy sy amin'le anabavy eo akaikiny maina kely ny relation na miresaka ary de ahoany vaovao tsisy de samy manaotry zao avy eo tsara ny tompo amen eo ndray aloha fa le fifandraisana tena tokony hitady izay ifampandroso da hivavaka ao anao na tsisy ninona ary tsika nge mandeha fitaritana eto
misy fotoana tokony atsapa mihitsy ny ianao resanao le akaiky nanda hivavaka ao anao le fitaritana eto tsy mandeha amin'izay akory le fitaritana eto mety tena hoe mifona amin'ny tompo ianao fa tsapanao amponanta hivavaka ao anao tokony isy an'izany fifandraisana zany rehefa misy zay fifandraisana zay mora ny fifananarana rehefa akaiky ny fo mora ny fifananarana rehefa ny olona samy ao amin'ny tokantrano mora ny fifananarana satria misy alay fifankazarana foana ka io na ho anarinao raha io tsy afaka ny anao mihitsy hoe za tsy hiveriny eto tsony raha alina zany teniteneninao ohatr' zany fa rehefa teneninao le olonanao tokantrano mety sosotra kely izy fa veriny eo ihany izy raha riva veriny eo ihany izy misakafo dia takizay ihany koa ny ankohonana ao amin'ny Kristy natao hifanompo isika dia rehefa ho ampony tsirairay avy ho fifampony dia miara-mandroso fiangonan'Andriamanitra zay tsara ny aminao tafifindra ty amiko amena raha ohatra zany ka misy le olona anankiroa samihafa ny ray avy any ambanivohitra ny ray avy ety andrenivohitra le avy ety andrenivohitra lasa tafafindra amin'le avy any ambanivohitra le inona le fahalalam-pomba fa tsy miteny hoe tsy mahalala fomba ny any ambanivohitra ny any ary ny tena zay hita rehetra manahoatra zay hita rehetra zay andehananao rehetra manahoany efa ary amin'ny 1 kilometatra ary mandeha ohatra zao ianao misy miogaoga be afa nahoany ny aty andrenivohitra mandalo 3 centimetatra samy mizotra amin'ny lalana misy mahita zay mepitarabe areo sasany misy mahita zay mepitarabe tsy fantatra ihany koa anatina toe-ponapiny mety misy zavatra ohatran'izany raha lasy anabavy mpiaravavaka fa fakahita avy tsy dia mepita tsy tsy ambaratsiny zany ange efa misy zavatra tsy milamina daholo ao anaty ohatrany hoe eo na amin'ity rahalahy ty dia mieritreritra ny anaty ina moa zany no resako amin'ity rahalahy ty raha eony zay tsy hitako aloha zay epitaka zany zavatra zany nefa tsika nampiraisiny eo amin'ny azo fijalian'i Kristy normal ve zany tsy normal zany tsy normal zany tsika nampiraisiny amin'ny azo fijalian'i Kristy dia tokony isy ve ny ianona tiako kokoa ianona tsy tiako kokoa tsy normal zany fa tokony tiako daholo le olona manahirakirana tokony tiako dia le olona mahafinaritra tokony tiako fa tsy le samy manahirana ihany no fankahazo resaka dia avy eo miady rehefa avy eo samy mantsy reny fa tsy zay sitrapon'Andriamanitra fa misy ny équilibre rehefa misy ny tsy mety teneniny tsy mety ty rahalahy ohatra zany zao mandeha le fiaraha misakafo anankiray manangona be tsika nge tsy miteny fa masotsika io miresaka tsy tena miemotra ohatran'izao efa misy dikany be deabe asoratana pejy ray mantolo andray rahalahy dia tsy menatra mihitsy ny ianao tominao daholo le hanina rehetrarehetra mba heritrereto ny olona ny aoriana jereo 50 ny isatsika mofo 7 eo ambony vilianao ray dia ahoany zany ve dia araka ny sitrapon'Andriamanitra zay ny tenenin'iny maso miemotra manaotra zao fa azo ataony mifampiresaka hoe rahalahy maromarotsika tahin Jesosy tsy mety zao moramora anankiray koa afa tsy vazavazainy ao mason'olona rehetra zany le fifampitondrana ampitiavany azonareo ve zany fitiavana ao amin'ny Kristy zany fa tsy fetsaram-belatsia zany ny fifankatiavana ao amin'ny Kristy tsy misy profit mihitsy le anankiray tsy inona zany tsy tafapetraka eo amin'le toerana fa lasa nakatombontso ho azy manokana dia ahitsy moramora izy ampitiavana ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy manao fahotana tsy na atsanganareo zay manana fanahany fahalemena hiteny azy dia mananatra azy tsika natao hifanompo tsika natao hifanompo fanompo amin'ny tompontsika zay tahin Jesosy lazanao raha vao misy ny fifampizarana ohatran'izany miara mitombo ny fiangonan'i Kristy fa raha vao tsy misy ny zavatra ohatran'izany fa samy manompo tsisy fivoarana zany tsisy zavatra tsara zany hita eo fa le toe-po taloha ihany tsika nge tonga eto anamboatra toe-po isa tsy zany ny alehanareo eto
mba ho vavolombelon'ny Kristy ny aloha zany ny aleko eto hoe anamboatra toe-po vavolombelon'ny Kristy ka ny toe-potsika misy voto be ngoza be mihitsy ao mila ampihetrena ary raha miteny an'izany ny any anisangeza indrindra ary za tena miresaka amin'ny tompo za moa zany somary mba miaro tena ihany andrendreo mason'ny tompo hoe fa raha tsy nanana zany koa ngery tompo tsy nahajoro mihitsy mandrakity ny androany fa reny koa mba mampijoro fa manitsy ny tompo hoe ery reny mampijoro fa hafa amin'izay manomboko izao isika dia mpanompon'ny hafa ary rehefa opontsika fa za mpanompon'ny rahalahy tsy mitady zay ana fotoana fa mitady zay ampandroso miara-mandroso amintsika amen ny fiarahana amin'ny tompo ngera lasina bafy tena arak'izay lazaiko zay manome ary rehefa manome anao misy retorany aminao any zao nge andramana zao zavatra zao hoe andramana fa tsy atao foana ndray androany ianao a mba tsy haiko zay tianao atao manatona olona ohatra na fianakavianao ay ho avy zao ny 1er novembre ho avy ny 1er novembre mety tsatratratsony ianao ianao fa ina moa fa mety hoe 2 ianao vao mahatratra ohatrana fotoana hafa dia rehefa 1er novembre ny olombelona tena manana kolotsaina tena hors sujet mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra olona efa maty tare anatera voninkazo tsara be nakitera miboky tsara be io olona io nefa tamin'ny androm-pahavelomany tsy nisy na rose ray ary natera tsy nahazo io na rose ray ary fa rehefa maty le olona feno voninkazo tonga ny 1er novembre fahatsiarovana fetiny maty io ny androany maty ngery olona tsy manao fety zany na maty na izy any amin'ny ina moa salle d'attente ho amin'ny fahaverezana mandrakizay na izy any amin'ny salle d'attente ho amin'ny fiainana mandrakizay fa tsisy fety zany tsony any fa ny velona no afaka manao an'izany dia andramo ange zao zavatra zao hoe mba manandrama ianareo azao ke ilay namanao aloha hoe manandrama dana mividy voninkazo eo anosy na rose ray ary mora be mahazo voninkazo za ma tsy mpividy voninkazo ndraindray mora be mahazo 5000 dia efa mahazo ariary dia efa mahazo raha tsy le ato amin'le mitambatra be ianao fa le somary le misitatsitaka any amin'le tatsah ianao vidy azy any mahazo 5000 fa raha vao ato ianao a lazay ny 3 arivo vao mahazo fa any ianao mahazo 5000 vidy voninkazo ray datolory an'le olona anankiray iny le olona tokony mena azy omena fa le olona manahirany reny mantsiny misy olona tsy tian'izy reny le menao voninkazo izy tia verangamba menao tsy mba mofo ve menao efa omena izy tsy akasitrany le izy fa le olona mahazo tsirony reny omena azy tiany ianao ho an'le olona mitady mofo omena azy fino ny mahafaly azy dia jereo tsara fa rehefa manome anao dia jereo ny endriky ny olona iny dia jereo fifalinany aminy fa miverina any aminao le izy nareo mbola tsy miaina zany zavatra zany andramo manome fa gaga ianao fa marina be ny lazain'ny apôstôly Paoly eo ambokin'ny asan'ny apôstôly hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray ho zay ny olombelona fa hafa be mihitsy rehefa maty ny olona na terana voninkazo rehefa maty ny olona na 4 taona izy na 4 taona na 5 taona ary ny olona iny maty dia tompoko lany fiantso azy fa tamin'izy mbola velo tsisy manao tompoko za oletia sasany ary misy miantso alika isaka zay mihetsika alika amin'ny fiantsony azy fa rehefa maty i tompoko lahy miondrika mpanajahany ao anatrehan'ny vatana mangatsika ny tompoko lahy sy tompoko faly fa rehefa velona izy tsisy fanajana isika zanak'Andriamanitra afa-ny fitaizanantsika amen teny zao manana fahafahany zao madiva marantsika lay verenantsika lay Tesaloniana faharoa toko 7 andininy 7:10 ozy izy ny tenin'ny apôstôly Paoly fehan'le resaka teo fa ianareo rahalahy azaketraka amin'inona fanaova-tsoa fifanompona tsy mitady zay ho an'ny tenany fa ho an'ny hafa raha za tsy mitady zay ho an'ny tenako fa ho anao dia ianao tsy mitady zay ho an'ny tenanao fa ho aho misy fifamenonao fa raha za mitady zay afaly anao nefa ianao tsy mitady zay afaly ahy mihitsy reraka ny farany za koa mba olombelona ihany ko reraka ny farany saka mihetsika manompo anao foana
zany efa tsy mba misy retour mihitsy avaty amiko dia zay le fifandanjakery amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Amena. Za miaritra ny fahalemen'ny hafa fa anarika ihany koa le hafa mba handroso miaraka amin'i Jesosy. Za maneho fitiavana aminy dia misy hafa ihany koa manome fitiavana ty amiko dia miara-mandroso isika dia gaga ny fiarahamonina efa misy inona ny aminareo any misy fifankatiavana any. Zay ngeny afatry Jesosy mba fankatiavanareo fa tsy hoe hitiavanareo ny ihany fa hifankatiavana, hifamaliana fitiavana, hifamenona n'le fitiavana. Dia zay ny antom-pisin'ny fanompoantsika ankehitriny. Amena. Hivavaka tsika, ho feno vavaka tsika no tsika hitsangana androany. Dia hifampivavaka isika. Hifampivavaka tsika mba ho voaraitsika izany afatra izany. Hifampivavaka tsika mba hiara-mandroso amin'ny Kristy. Androso amin'ny fitiavana fa androso amin'ny fifantsiana ihany koa. Ianao ihany koa eo am-panarahana mivantana an'izao afatra izao, vavao ho an'ny hafa ianao. Tsy natao hiolonkolona irery isika, tsy natao hanompo ho an'ny tenantsika isika. Tsy Jesosy tsika irery io fa Jesosy tsika iarahantsika manana amin'ny raha lasianabavy ihany koa. Ataontsika mba hifampitatana dia hifampiresaka eo anatrehan'ny tompo mihitsy hoe tompo ampianaro izay. Zahay Jesosy samy manana ny nitezananay. Zahay Jesosy samy manana ny ampoponay. Zahay Jesosy samy manana an'izay mahazatra anay sy mahavantana anay. Fa tianay ny androso amin'ny sitraponao ankehitriny. Dia miresahan'ny tompo ianao. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 9 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any an-tanina reniny, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo.